androany dia andro tsy afaka kosehana, andro tsy afaka fafana satria fankalazana zany 7 févroary zany. Tiana hiampatsiahivina dia tsotra, misy tolona teto Madagasikara, misy foto-kevitra nijoroana teto, ary zany foto-kevitra nijoroana zany dia tsy afaka vidividy, tsy afaka atakalo satria saro-piara amin'ny loatra ny tolona sy ny tenako. Inona mety ho ataon'ny Maparana raha ohatra ka vily zay tolona zay? Any Maparana nefa mazava fa maro anisa e. Hitantsika eo ny toy an'ny tantara. Fa fankalazana nataontsika androany aloha, zava-dehibe loatra ny fankalazana zany ary ny tenako manokana dia hiaro ny foto-kevitra nijoroan'ny tolona io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. C'est possible de dire un mot en français? Qu'est-ce que le Premier ministre? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, le sens de cette cérémonie aujourd'hui et de votre présence, c'est quoi? Écoutez, il y avait une lutte populaire à Madagascar. J'étais le leader de cette lutte et je suis toujours là pour protéger la lutte populaire dont j'ai menée à Madagascar. Il ne faut pas que cette lutte soit déviée. Est-ce qu'il est possible encore de faire une réconciliation, monsieur Landou? Est-ce qu'il est encore possible de faire une réconciliation entre tous les Malgaches en général et entre vous et Marc Ravman en particulier? Vous voulez devenir Premier ministre, monsieur le Président? Tous vos députés sont là, vous avez la majorité à l'Assemblée. Fanendrena Prime Ministre dia mazava. Mazava ny fanendrena Prime Ministre fa ny Mapara no manolotra ny Prime Ministre. Misy fivoriana ho ataonay androany sy rapitso hamaritra an'izay tokony atolotra Prime Ministre. Tenao ve le izy? Mbola misy fivoriana lalina be eo atao amin'izany. Mais on est impatient de savoir. Merci.